mandeha lavitra mijery zay mahasony vahoaka ka raha miresaka extension manko reto olo reto hoe anatsambony Tomasiny ty hoseranatsambo fionana lehibe aty amin'ny ranomasimbe ny Indiana aty amin'ny Afrika andrefana Afrika avony indrindraindrindra sehatra mba hanaovana fifanakalozana eo amin'ny fivezivezen'ny sambo zay mitondra entana sy mitondra mpizahatany de tsy maintsy nanaovana extension porony Tomasina zany hoe nitarina porony Tomasina de hanatsara n'lay fandraisana an'lay entana maro samy mpizahatany ihany koa ka afaka mandray sambo mihoatra lavitra zay sambo noraisy ny tany aloha porony Tomasina zay port lehibe ary capitale économique de hitantsika am'izao sary zao Filomarika Ravalomanina, ministra Boutzaza, Neny Lalao Ravalomanina sy ny mpiara-miasa rehetra de ity extension porony Tomasiny ity le niazakazahan'ny Ramose sy ny mpiara-dia aminy voatselakory zay mbola tsy vita tsara le asa fa niazakazahany sy ny mpiara-dia aminy bâtisseur hoeto Madagasikara zafady ity sary fitondrany Filomarika Ravalomanina teo anelanelana ny 2 sy 4 zao sary alefatsika zao tsisy photoshop de zay fitondrany Filomarika Ravalomanana no nahitan'zany zao hitatsika ny sary zao fitondrana-kehitriny namatam-bony ka reto inge ho azy zay tsy mety hiaiky an'le continuité de l'état de zao ny atao Ravalomanana sy ny mpiara-dia aminy zany hoe ny teknisiana rehetra ny Porneoala ny teo zany ny porony Tomasina ity indray ny Porneoala averiko tsara rehefa ao Toliary de mandehana makao Fort Dauphin de jerevo ny fomba nanamboarina ny Porneoala fa ohatran'izao tompoko nisy amin'ny fanajariana n'lay moron'ny ranomasina morondrika mba hahafahana zany hoe mandray andreo entana sy hahafahana ihany koa manao fanondranana de voasarika any Fara-Dauphin mpizahatany voasarika any Fara-Dauphin ao tsy nitondrana délégation na be avy any amin'ny Sénat avy any amin'ny gouvernement délégation na solombavam-moaka tsy nitondrana fikambanana samihafa niara-dita amin'ny tokotiky Madagasikara tamin'ny fotoanandro fa zay teknisianina nentina niaraka tamin'ny mpanao gazety tsy nakana artiste tsy namonona omby io ataonareo ketriketrehana any io zao natao hoe fitantanan-draharam-panjakana ary misy ministra zay ao anatin'ny gouvernementanareo avereo le sak teo faly misy ministra tao anatin'ny gouvernementanareo am'izao ministra tamin'ny andro rinarabe mananjara de aminona omby de anaovana fihetsiketsehana kely etserotsia tsy andanimbolam-panjakana zany satria azo atao amina zavatra hafa ny fandanimbolam-panjakana fa amin'ny zavatra zay verina fa mahasony vahoaka any no andaniana vola mahatsiarotsara zany nareo vahoaka ny Toliary mare vatana ty fandaratsika ity dia raiso fa zava-dehibe zay iasonetiny ny Filomarika Ravalomanana zay de avao tsara ny vary sy ny tsiparifary am'izao trangan-javatra iainantsika zao rinarabe mananjara marina mihitsy zay tenenina manafaniry zay ary isika moa zany de miteny hoe alefaso tokoa vokatra inona vokatra tsara misy miteny hoe tsy tsara taminay tsy tsara tamin'le vitsivitsy satria nanelingelina ny finanany zay mariana tsara satria nanelingelina n'le finanany 2009 one tsika manaraka ny zavanisy fa any daholina ny mpanao tantara sy mimpandinika tantara sy ny hoe amina événement zany mitranga amina firenena anankiray de nisy olombitsy tsy faly tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana misy karazan'ireo olombitsy ireo nitenenina fotsiny hoe etsy bahoaka za hoe sinsisa olona misakafo tsara ve anao tsy faly olona nahazo kit scolaire ve de tsy faly nahazo kit scolaire ny zanany misakafo ny zanany any ampianarana nahazo fitafiana ny zanaka malagasy mitovy daholy tam'zany de zany velona zay na hoe tsy faly ny lalana vita ary tsy hoe lalana hoe vitavita fotsiny fa tena hoe lalana misy fanamboaran-dalana eto tamin'ny tapenana ny lavaka fa zao le izy rehefa anao lalana ihany nareo ianareo mpitondra dia ataovy ohatran'le tsy akaiky ny Saint Michel io no hitanay sanandro profo mitoaka amin'ny tendany tompoko
io lalana arabe eo kaikin'ny Saint Michel eo aty Anosy zany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana no nanaovana an'io dia ny Alemanina no tonga teto nanao an'izany dia naseho teto mihitsy ny échantillon na goudron hoe ohatr' zao no atevana asa 4 taona zay isao 2023 zao tsika 2009 ny président Marc Ravalomanana no nongotana manta teo zany hoe talohan'izay zany no navitany io satria tao anatin'ny régime notare amin'ny président Marc Ravalomanana no nanaovana an'io arabe io zany ka rehefa milaza nareo hoe anao lala tsy mbola mihitsiny manao tsara tena manaraka ny zay tsy niteny hoe fenitra satria mantsy samy manana ny fenitrany io ny sasany hafa ny fenitrany fa le endria hoy isika teo hoe tsy mahagaga zany raha miteny ny olona amin'izao fotoana zao hoe miverena dady maty zay fa tena miverena dia efa mandeha fotoana amin'izao fotoana zao hoe fa ahoana tena tsy tafavoaka ratsy ianao mihitsy no tena mandray an-tanana n'ity zavatra ity tena tsy amin'ny resaka délibération amin'ny baka dia tsy aloha dia tsy menatra ve ianareo fitondrana tompoko tsy menatra ve nareo mbola mandeha ary ordira tsy misavovona dia tsy menatra ve aloha mba andeha aty Anosy-Patrana ty reo mpanao gazety CSL Asy Maurice reo dia agnama akasara les ordures tsy ambany atsy tsy miala mihitsy les ordures nefa dia bâtiment toeran'ny dia les ordures ary aty aminay aty misy betsaka amin'ny vazaha mandeha aty miala embouteillage dia aty ny lalany dia avy eo zao le fanariana az ordures ery amin'ny digy dia trondroko isana tamin'ny bulldozer naparitaka le izy zany hoe le efa tsy tendrombohatra ntsony fa naparitaka dia ohatrany hoe tsy sininona zany ve ny fomba fisainana sy fomba hoentina mitondra ny eto amin'ny firenena nefa ny président Marc Ravalomanana naseho antsika teo santionany reny Paoriny Tomasiny zao hoe sy ny sisy fa ny taty amin'ny sosialy ihany koa taty amin'ny lafiny toe-karena ihany koa zany AGOA zany fa tamin'ny andron'izy iza fanga moramora no negosy amin'ny Amerikanina reo olona